Faly miarahaba antsika rehetra indray araka ny staty nataoko taminaly dia iresaka fofoy aho makasiky ny fitadiavana asa sy ny asa amin'ny ankapobeny aty Dubai. Marobe nareo nandefa message ana de misy ny voavaliko de misy ny tsy voavaliko fa ialako tsiny indrindra ho nareo nahazo valiteny fa tsy mifanaraka amin'ny netreretinareo de ialako tsiny moa miala tsiny ihany koa ho anareo zay tsy nahazo valiteny dia amin'ity vidéo ty no ilazako fofoy amin'ny setrin'ny fitadiavana asa sy ny asa aty Dubai zay. Résumé kely amin'ireny message n'olona voaraiko nandritra ny fotoana foreny misy olona hony any Madagasikara milaza fa mitady chauffeur halefa hiasa amina hôtel aty Dubai de navaliko an'zareo mitandrema fa zany zavatra sarotra be zany hoe andeha hiasa amina anao chauffeur amina hôtel sy amina ohatra zany tsy tena hoe sarotra be moa zany fa sarotra zany, zavatra sarotra zany satria ny olona eto tsy handray permis miala Madagasikara andeha hiasa anao chauffeur eto. Fakana permis eto mbola mandany hatramina 6 mois miakina amin'ny fahaizan'le olona. Faharoa manaraka an'izay misy message ihany koa voaraiko avy amina ankizy maromaro avy ao Maurice. Misy olona ihany koa hony milaza fa mandefa olona hiasa Dubai mahita asa amina société amina compagnie aty Dubai de mitady olona 700. Ndavaliko an'zareo dia hamariny tsara aloha inona le compagnie de inona le tena asa ho ataonareo hakaty. Tena hoe hamariny tsara satria efa nandoa vola tam'zany olona zany hony de mba hitandrema ny sasany de izao hamarinina satria nitaraina le ankizy hoe mbola tsisy mangirana hatram'izao satria efa bolana hony no nandavana an'le vola de nefa mbola tsy lasa akory le ankizy tany de befampizarana le vidéo mba hitandrema ny sasa ny amin'ny manaraka. Zay ka mandrésumé kely fa iresaka amin'ny resaka hoe fitadiavana asa aty Dubai voalohany indrindra de tsindriky hoe za tsy mandefa olona hiasa Dubai, za tsy manana asa ho ana olona aty Dubai. Zay aloha zany de tena ialako tsiny indrindra fa aza mandefa MP aty amiko nareo raha ohatra ka zavatra ohatra zany no horesahanareo. Fa ny azoko atao de mizara manoro hevitra hoe zao ny zavatra atao mba hialana am'le voafitapitaka sy ny namany de afaka manoro hevitra nareo manamarina ny zavatra resahan'olona anareo ohatra ka te haka vola aminareo ry zareo. Dia sarotra ny fitadiavana asa tompoko aty Dubai. Marina hoe firenena rehetrarehetra io sarotra mitady asa io fa eto Dubai de nisany tena manano sarotra ny fitadiavana asa. Za tsy niteny hoe tsy misy ny asa, ny olo jiaby samy amin'ny sens-nazy, samy manana ny rano nandroany de samy sarotra be ny teny hoe tsy misy asa satria ny valiteny azy nireo namana efa ty reo rehefa manontany nareo any Madagasikara sy any amin'ny toerana hafa hoe ahoana ny ataonay fa mba te hakany aminareo zay hiasa de rehefa mamaly araky ny tsy eritreretinareo reo namanareo de hoe nareo zany tsy te andeha ananay akany. Zay ny valiteny azo avy aminareo kanefa ny aty ny mahalala ny zavatra ohatra zany hoe inasina ny fahasarotany inasina ny zavatra iainana raha ohatra ka mitady asa akaty Dubai indrindra ho antsika lehilahy hozy de tena sarotra. Ny antony de zao ny akamaroan'ny olona eto dia pakistanais, indiana, Philippines. Reo tena maro be zareo no eto, tena maro be de ny olona zareo manao na de karama mora kely ary ny karama omen'le société an'zareo de zareo mitrefla amin'iny karama kely iny de tsika sy indraindray somary makasarosarotra raha ohatra ka kelikely karama
de aleon'ny zareo no mirekrite an'ireny. Hoanareo amin'ny vehivavy indray karazana asa mbola manarasaritra ihany koa. Misy ny karazana asa samihafa tia, misy ny any misehatra ny resaka hospitality amizay miasa amina hôtel réceptionniste sy namany reny misy ny miasa amina nurserie sy ny anona ohatry zany, dia misy ihany koa ny misehatra makany amin'ny ohatra hoe domestic worker, zany hoe miasa media na miasa nono ireny zany reny karazana asa aty reny fa nazanona zany dia mbola manano sarotra mbola miteny aho hoe sarotra ny fitadiavana asa na de eo zany rehetra zany fa mila faharetana raha ohatra ka ianao tena hoe tsy maintsy hakaty anao miady teny anao andeha hakaty anao zay hatongavanao hakaty anao hanofatrano anao mandrapahitanao asa iny anjaranao iny zany anao dra iny zavatra iny de anao no vonona hiatra fa anjarako mampahafantatra ny hoe sarotra dia sarotra ny mitady asa aty Dubai na ho an'ny lehilahy io indrindra ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy fa ny olo jiaby samy amin'ny sansana azy, samy manana sansiny ny olona. Mba hialako am'le hoe ohatra zao nareo ary nianiko velako ohatra zao de hoe samy amin'ny sansina azy ny olo, samy manana ny place men'Andriamanitra anazy. Zay ngamba ny resadresako fohifohy fa tsy manjary lava be ny video dia mpamarana an'ity dia mbola veriko fa za tsy mandefa olona hiasa aty Dubai, za tsy manana asa ho anareo aty Dubai. Fa raha ohatra ka manana vinavininareo te hipetraka aty Dubai tena hoe te hipetraka aty mihitsy hifindra aty miaraka amin'ny famille anareo, manana vinavininareo andeha hividy trano aty Dubai, zany hoe inona hipetrahanareo na miakina amizay anona ohatra manana vinavininareo anao business aty Dubai indrindrindrindra ho anareo zay te anao visite aty Dubai de efa misy ny vol direct Madagasikara io dia vonina afaka miresaka atsika hoe inona ny tokony atao, mifanoro hevitra. Tsy voatery hoe za fa misy karazan'olona zay azonareo antoka raha ohatra ka amizay zavatra niteneniko teo zay no dia tsy maninona mety aminareo mahazo atao tsara satria ny olona reto miaina eto maro ny resaka olona malaza maro be reny mipetraka eto Dubai, zany hoe misy opportunité eto zany, misy zavatra tsara eto zany matoa reo olona reo tamana eto. Zay angamba ny amaranako anazy fa dia mirary soatsika rehetra zarazara amin'ny video mba hanampiana an'ireo namana satria maro ny somary tratry ny fampanantenana be sy ny anona ohatra zany de lasa very lasa mampalahelo kely. Mirary soa to.